mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehefa malalatra ity alakamisy fa 20 ny volana janoary ity. Ny mofinaina farahatra ho antsika dia ny bokyny Deutéronomie toko fahaefatra. Deutéronomie toko fahaefatra andininy fa 12 ka hatramin'ny andininy fahaefapolo. Deutéronomie toko fahaefatra andininy fa 12 ka hatramin'ny andininy fahaefapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa antanio ange ny andro lasa izay teo alohanao hatramin'ny andro izay namoronan'Andriamanitra olombelona tetỳ ambonin'ny tany ary hatramin'ny faravodilanitra manodidina, raha mba nisy zavatra lehibe tahaka izany na mba efa nisy re tahaka izany, moa efa nisy firenena nandreny feon'Andriamanitra ny teny tao amin'ny afo tahaka ny efa renao ka velona ihany, moa efa nanandrana andeha haka firenena ho azy avy amin'ny firenena hafa fa Andriamanitra amin'ny fizahantsoetra sy ny famantarana sy ny fahagagana sy ny ady sy ny tanana mahery sy ny sandrina indritra ary ny fampahataorana lehibe arak'izay rehetra nataon'i Jehovah Andriamanitra reo ho anareo tany Egypta teo imasonao. Ianao no nampahitany izany mba ahafantaranao fa Jehovah no Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy. Avy tany an-danitra no nampandrenesany ianao ny feony hananarany ianao ary teo ambonin'ny tany no nanehoany ianao ny afony lehibe ary ny teniny efa renao avy teo afovoan'ny afo. Ary satria tia nindrazanao izy ka nividy ny zanany mandimby azy dia izy no nitondra anao hivoaka avy tany Egypta tamin'ny heriny lehibe. Androany eo anoloanao ny firenena maro izay lehibe sy mahery noho ianao mba ampidirany ianao sy hanomezany ianao ny tany olova tahaka ny amin'izao anio izao. Koa aoka ho fantatrao anio ka tsarovy eo am-ponao fa Jehovah no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy etỳ amin'ny tany ambany ka tsy misy afa-tsy izy. Dia tandremo ny lalàny sy ny didiny izay andidiko anao anio mba hahita soa ianao sy ny taranakao mandimby ianao ary mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao mandrakizay. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny bokin'ny Deutéronomie moa araky ny izany lohateny izany hoe Deutéronomie, Deutéros, faharoa Nomi, Nomos, lalàna. Izany hoe fanamafisana ireo lalàna any amin'ny bokin'ny Exodosy, famerenana, fandrony na fanampiny ilay lalàna izay efa any amin'ny bokin'ny Exodosy. Ity toko fahaefatra ity vao manonga izany ny bokin'ny Deutéronomie satria mamerina amin'ny toko 15 oriana keliny io dia mamerina amin'ny tanisa indray ny didy 10 ny bokin'ny Deutéronomie izay maha Deutérosy azy. Fa amin'ny toko fahaefatra ity dia toy ny fampidirana ilay lalàna maro samihafa ho tany saina manomboka amin'ny toko 15 indray ity eto ampelantanantsika ity ary mametra-panontaniana ny amin'ny hoe inona moa no tokony ho tsoadonoiny ny zanak'Israely mihitsy. Tsy ny hoe ny lalàna ihany, tsy hoe ny fanaovana tsenjery ilay lalàna ihany, iny efa tena soratana mihitsy amin'ny andro naramoa zany anaty any amin'ny toeram-paharavarana, iny zany tena efa tsy edikevitra fa soratana. Fa ivelan'iny ilay lalàna izay ahitsenjery iny, inona ny tena tian'Andriamanitra koa? Tsy ho adonoiny ny zanak'Israely. Tsy fantatro ianao raha efa mba nametra-panontaniana tamin'ny tenanao manao hoe inona moa ny mahatonga aho kristianina? Inona ny mahatonga aho kristianina? Iteny manao hoe akaza nge mino an'i Jesosy izay ny maha-kristianina, izay aloha mazava ny hoe tsy ny hoe kristiana dia olona mino an'i Jesosy tompo sy mpamonjy azy ary nanambarana izany hampahabe maso teo anivon'ny fiangonana, fa tsy hoe tany an-tokantrano tany dia nijanona tany fa naneho hampahabe maso
nanaikany zany tamin'ny teo anatrehan'ny vahoaka teo anatrehan'ny fiangonana fa mino an'io Jesoa io zay lay hoe mivava no anekenao amy Romanina toko fafolo fa zay hoe asa ianao rehefa namela-panontany ina tamin'ny tenanao manao hoe inona moa no maha kristianina inona nahatonga ao kristianina mety iteny valiteny hoe akazange efa nitezaina tamin'ny vavahana kristianina betsaka nitezaina tamin'ny vavahana kristianina fa tsy naharitra kristianina ary misy tsy nitezaina tamin'ny vavahana kristianina fa tonga kristianina zava-dehibe ny hoe nitezaina tamin'ny vavahana kristianina tsika afaka miteny hoe satria nitezana azy zany a fa ao koa ny teny hoe satria nke safidy satria za koa ny safidy ny ho kristianina safidiko hitantsika zay raha teo nydikany antsoina hoe fandraisana hoam-pandray na ny confirmation dia fanamafisana lay safidy zay natao ny ray aman-dreny tamin'ny alalan'ny batisa fa tsy de zay loatra ny tena zava-dehibe fitaovana ihany zany rehetra any anazavana ny antony mahatonga kristiana hoe zany safidy a zany nitezaina tam'zany a mety iteniko hoe hitako fa mahafinaritra ile fivavahana kristianina sy ny hafa rehetra betsaka ny mety ho karazany zavatra zay anazavantsika ny nahatonga atsika kristiana fa eto an de Andriamanitra manazava amy zanak'Israely hoe inona moa ny mahatonga anao ho tsy anadino an'Andriamanitra inona ny mahatonga anao ho mpanompon'Andriamanitra dia misy lafin-javatra vitsivitsy ary reto voalohany zay tsy tokony adonona ka anamafisatsika ny antony maha kristianina atsika izay tsy tokony adonontsika de zao ny Andriamanitra zay tompontsika io Andriamanitra zay nekentsika ho tompo sy mpamonjy io Andriamanitra tokana tsy misy tahaka azy io Andriamanitra io de zao io Andriamanitra ny tianao io Andriamanitra ny tianao mazava ny andininy fafito amby telopolo ary satria tia ny razanao izy tia ny razanao Yahvé satria tia Andriamanitra bokiny Deutéronomie de efa manazava fa ny fitiavana an'Andriamanitra ny fototry ny fanompoana an'Andriamanitra fa ny bokiny Deutéronomie de manazava fa ny antony fitianan'Andriamanitra atsika ny antony ny itson'Andriamanitra atsika de satria tia atsika izy mety efa zatra n'zany ny sofintsika maheno an'zany satria mihaino toriteny mihaino fampianarana mamaky gazety de efa zatra ny sofintsika zatra mandreny hoe Andriamanitra de tia atsika Andriamanitra de tia atsika de zatra mandrehany zany ity sofintsika ity fa move tena takatritsika fa ny Andriamanitra rehetra talohan'io Andriamanitra zay taloha moa izy ny taloha tsy manam-piafarana tsy manam-piandohana fa talohan'izay ndresahany Andriamanitra ny Baiboly tamin'ny zanak'Israely talohany nanambaran'Andriamanitra ny tenany de tsy nisy Andriamanitra namboraka fitiavana tamin'ireo izay nanompo azy ny Andriamanitra zay ny tompon'ny olona talohany nanambaran'Andriamanitra ny tenany tamin'ny Abrahama ohatra de zao Andriamanitra mampanompo ny olona Andriamanitra manandevy ny olona Andriamanitra tsy tiany olona fa tiany tenany Andriamanitra zay maka amin'ny olona aza Andriamanitra zay mitaky amin'ny olona aza dia rehefa nanambarany teny Andriamanitra hoe teo izy manao hoe tsy fantatro ve fa izao lay Andriamanitra tianao rehefa miteny hoe tia eto ny bokin'ny Deutéronomie de milaza fifandraisan'io izay fitiavana midika fifandraisana zay ny tsy tiany Andriamanitra mihitsy ny anadinony zanak'Israely azy rehefa ny fitiavana ny manjary fifandraisana de manjary tsy mifanadino rehefa ny fitiavana ny manjary fifandraisana de velona lay fitiavana satria velona le mifandray misy l'Andriamanitra velon'Andriamanitra velona le olombelona de zao velona lay fitiavana ny antony izay
amalitsika ny fantany inona moa ny antony mahatonga anao kristianina de zao satria tianao Andriamanitra. Tsy hoe satria tian'Andriamanitra ianao fa voalohany indrindra aloha satria tianao Andriamanitra. Andriamanitra de naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao satria tia zao tontolo zao izy. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Andriamanitra namboraka fitiavana mandrakariva tamin'ny zanak'Israely. Fitiavana mandrakizay anao, tiavako anao. Matetika ny Baiboly moa de mitantara ny fifandraisan'ny zanak'Israely, mitantara ny fifankatiavan'ny olombelona sy Andriamanitra. Zay ny votoatin'ny Baiboly. Nanahoana ny fivoaran'ilay fifandraisana, nanahoana ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, zay ny testamenta taloha, nanahoana ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olombelona, nanahoana ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Zany de hitantsika anatin'ny Baiboly. Afaka malala kristianina ianao satria tianao Andriamanitra. De aza adonona raha fa na de tianao aza ny olona rehetra zay manodidina anao de tsy tianao mihoatra no Andriamanitra. Andriamanitra nahafoy ny zanany hamonjy anao. Mety misy olona be dehibe tianao zay mety miovy reny olona reny mety miovy izy, mety manadino izy. Hoy ny tompo manao hoe mety manadino ny zanany noho ny vany vehivavy, tena mety manadino izy. Fa Andriamanitra tsy manadino. Ary io anton'io, io Andriamanitra tsy manadino anao io Andriamanitra tianao io no manome anao finiavana hifaly amin'ny fiainana isan'andro. Mety ho kivy aminao ny olona indraindray mety hoe mety mahatsiaro anao hoe fisaka aminao ny olona, tsy mahazaka anao ny olona, sorena aminao ny olona, tsy mahalefitra aminao ny olona, tsy mahita fifaliana, tsy mahita sitraka amin'ny olona ianao, efa mba miezaka ianao tsy mahita sitraka, efa mba manao zay mety ho atao maro samihafa ianao fa tsy mahazo fankasitrahana akory. Be de be ny mety ho tsapanao amin'ny fifandraisana amin'ny olombelona. Na mety misy olona tsapanao tianao koa aza, fa izao Andriamanitra ny tianao, tena tianao. Ary izany fitiavan'Andriamanitra zany de manjary asa. Dia ireto ary zany asa izany zay tanisain'ny tompo eto. Hoy izy manao hoe mbola tsy nahita firenena ianao nandre ny feon'Andriamanitra ny teny tao amin'ny afo tahaka an'izay efa nataoko taminao. Andriamanitra tianao de miteny aminao izy, miteny Andriamanitra. Ary rehefa miteny Andriamanitra de renao izy zany. Ahoana ny fomba itenen'Andriamanitra? Bitsibitsika ao anatin'ny fonao izy, bitsibitsika ao anatin'ny feo amin'ny feritreretanao izy, mibitsibitsika ao anatin'ny sainanao izy, zay Andriamanitra, zay mahafanahy an'Andriamanitra. Andriamanitra fanahy mitoetra ao anatintsika de miteny amintsika. Marina fa miheny toriteny ianao, miheny fampianarana, miheny conférence, lahady, fampianarana-kevitra sy ny sisa rehetra, fa ireny de raha tsy eo le fanan'Andriamanitra ao anatinao. I fanan'Andriamanitra ao anatinao iny no mahatsapanao hoe tenin'Andriamanitra zany ndreko zany. Tsy tenin'olombelona fotsiny zany, fa tena tenin'Andriamanitra zany. Tsapanao eo am-piainona ny toriteny, na eo am-piainona tononkira anankiray, na eo am-piainona famelam-pianarana-kevitra hoe tsapanao miteny aminao Andriamanitra. Tsapanao miteny aminao Andriamanitra. Tsy hoe satria tsara feo le olona miteny, na tsy hoe satria mahay mandahateny le olona miteny, fa tsapanao miteny aminao Andriamanitra no ilay fanan'Andriamanitra ao anatinao. Ary satria fanahina ihany miasa ao anatinao, sy ilay fanan'Andriamanitra miasa ao anatin'ilay miteny, de reninao ilay feon'Andriamanitra. Tsapanao ho mamelona anao, manome fifaliana anao any anatinao any ilay tenin'Andriamanitra. Ny Baiboly ange soratra masiny. Zay aza tonoina, ny Baiboly de soratra fa tsy teny akory. Aza tonoina zay, ny Baiboly tsy soratra, tsy teny fa soratra. Fa tonga tenin'Andriamanitra kosa io Baiboly io, rehefa miasa ilay fanan'Andriamanitra, vakina ilay soratra de tonga teny izy. Fa raha tsy eo ilay fanan'Andriamanitra de mijanona ho soratra io, fa eo ilay fanan'Andriamanitra izay miasa amin'ilay mamaky ilay teny, de manjary velona ilay teny satria misy olona izay asain'Andriamanitra miteny mamaky io tenin'Andriamanitra, io soratra masina io, de tsapanao miteny aminao amin'ny alalan'io soratra masina io Andriamanitra.
zay mahatonga atsika mivavaka mialohan'ny vaky teny, zay mahatonga atsika mivavaka mialohan'ny toriteny, zay mahatonga atsika mivavaka mialohan'ny angona, zay mahatonga atsika mivavaka ao arinan'ny fotoam-pavahana maro samihafa mba hahatonga atsika ahatsapany hoe niteny tamintsika Andriamanitra. Jesosy de Jaona moa nytenin'i Jesosy manao hoe ary ny teny de tonga nofo, ary ny teny de tonga nofo. Jesosy de tonga teny fa tsy tonga soratra akory. Raha tonga soratra Jesosy dia de manjary mamono izy io Paoly manao hoe soratra nge mamono e, satria manjary lasa toy ny siansy izy de manjary lasa fitaovam-pitsarana ohatran'ny lalàna fotsiny, manjary fitaovana fitsarana, fanavahana, fanamelohana. Fa Jesosy tonga teny, zany hoe velona izy. Andriamanitra tonga olona, tonga teny de manjary mamelona ny ao anatintsika. Malagasy rekena takatra an'io. Hoy malagasy manao hoe ny teny soa sakafo e, ny teny mahavelona hoy ny tôlo, ny teny de mahavelona. Rehefa koa malala tianao Andriamanitra de miteny aminao izy, midika fa velona izy. Ny Andriamanitra ny Egyptiana zay to tantaranao boky Deutéronome be de be, Ra, Dieu Ra, Dieu Soleil, Anubis, be de be reo Andriamanitra ny Egyptiana. Fa izao reny rehetrareny de tsisy miteny na iray ary, tsisy miteny reny na iray ary, fa ny Andriamanitra ao miteny tao anatin'ny afo ary miteny mampahery, miteny izy nyteneny manao hoe mananatra anao. Fa ny faharoa lehibe de izao, io Andriamanitra io koa tianao de tsy hoe nanome teny ihany izy, fa io Andriamanitra io de izao koa nanome anao identité, nanome anao mahay anao, nanome anao tany, nanome anao firenena, nanome anao zay mahay anao. Izy manao hoe amin'ny andininy valo amby telopolo, nandroany eo anoloanao ny firenena maro zay lehibe ny mahery noho ianao, mba hampidirana ianao sy hanomezana anao ny tany ny olova. Ny tany tamin'ny andron'ny zanak'Israely de identité, ny tany, ny teny, ny tantara, ny finoana, ny fomba, zany rehetrany dia mamaritra la identité, lay maha izy azy ianao. Tsisy hevina ngera ohatra anao ka olombelona nefa tsy mana identité, hoe mana zay mba fierté anao, zay mba mahay anao tahaka anao malagasy, mana zay mba maha malagasy anao, izay tsy itovinao amin'ny firenena, tsy itoviany malagasy amin'ny firenena rehetra. Mety mahantra ankampitsika, mahandro zany fahantrano zany nge ataontsika hoe relatif ihany, ekena fa mahandro tsika satria tsy manana dolara be de be na euro be de be ao anatin'ny tahirim-bola mpanjakana tsika, tsy maninona zany, mety ho izay tokoa. Fa tsika manana ny tanytsika. Madagasikara tany lehibe lavitra noho ny velaran'ny Frantsa sy Belgique miaraka amin'ny Luxembourg mitambatra Madagasikara. Velarana tany lehibe, manana sisin-dranomasina 10,000 kilometatra, manana ala izay tsy misy mpanana eto ambonin'ny tany, manana malagasy zay firenena zay miteny tokana, isan'ny firenena miavaka aty Afrika. Firenena anankiray lehibe enety kilometatra torotro, mahery fitro kilometatra torotro latsaka kely, nefa vahoaka 5 tapitrisa 3 tapitrisa mifankahazo teny. Mana zay maha isika zany identité zany, zany maha isika zany tsy avy amin'ny tenatsika mihitsy, tsy akory. Tsy nataon'Andriamanitra mpanjenjena ohatran'ny asa tsy fantatro, ohatran'ny Kurde ve sa zay tsy ken'ny olona ny fisina, ohatran'ny Palestiniana koa ve sa ohatran'ny asa tsy fantatro, ohatran'ny Gitan ve sa ohatran'ny inona re, fa zao manana firenena isika, afaka mirehare, afaka mihira tanindrazana malalo Madagasikara sy ny sisa rehetra, dia ireny rehetrareny de izao avy amin'Andriamanitra. Tianao Andriamanitra, efa mba nahatsiaro ny sotran'Andriamanitra ve anao, noho ny amin'ny identiténao, noho ny am'izay mahaenao anao io. Afaka malala eto amin'ny boky Deutéronomie de manao hoe aza dononao zany, mantsa zanak'Israely, fa zay eo aminao de avy amiko. Fa ny fahatelo sady faran'izay tsy tian'Andriamanitra mihitsy anadonono zanak'Israely hoe tia izy
tia izy de mananatra de miteny, tia izy de mameny identité, fa izao koa tia Andriamanitra, tia ny zanak'Israely, tia antsika Andriamanitra, tia ny firenena no fidin'Andriamanitra de manome azy ny lalàna sy ny didiny. Lay lalàna sy ny didy eo de zao lay fefy mahatonga ny zanak'Israely olombanona. Aza mieritreritra hoe ny lalàna sy ny didy de zioka, ny lalàna sy ny didy ake mahatonga antsika sambatra. Raha mantsy eritreretintsika hoe lalàna sy ny didy de lafiny mangiry firy, fa ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna sy ny didy de mba hahatonga ny zanak'Israely tsy hitovy amin'ireo firenena manodidina, tsy tahaka ny Sodomita, tahaka ny Sodoma na ny mponina tany Gomora na ny mponina tany Tiro na Taiza, hoe olona manjary simba, fa olona nomen'Andriamanitra lalàna, ka lay lalàna de zao fiainana lay lalàna manjary lasa misy fifandraisana, ny mponina mifanaja, ny mponina mba mifanaja, tsy mifangalatra, tsy mifamono, fa olona mifamelona, mahatsiaro fianakaviana anankiray. Zay le didy fotoatan'le didy sy le lalàna avy amin'Andriamanitra zany. Ny firenena tsisy didy sy lalàna zany de zao tsy firenena zany. De io tompo anao hoe aza donoina fa nanome anao didy sy lalàna, ahatsiarovanao fa firenena ianao. Fantatsika fa mahafirenena amin'ny firenena de manana lam-pandrenana izy, manana constitution izy, manana lam-pandrenana zay fototra ny lalàna rehetra ao aorianany io, zay miainga amin'io lalàna fototra io ny lalàna madinika rehetra ao anatin'ny firenena. Dia eto lalam-pandrenana zanak'Israely dia ny boky ny Torah. Afaka malala tian'Andriamanitra ianao de aza donoina zany fa omen'Andriamanitra fomba fitoetsaina hoentin'ny aina, omen'Andriamanitra fifaliana, omen'Andriamanitra identité, miteny aminao Andriamanitra, mananatra anao Andriamanitra, ary zay lay Jesoa. Namerina an'izay teny zay Jesoa hoe za nge miaraka aminareo mandrakariva. De aza donoina ary avako malala zany fitiavan'Andriamanitra anao zany fa tianao izy. Tsy zay nataonao an'Andriamanitra akory ny tian'Andriamanitra ho tsaroana eto, fa zay nataon'Andriamanitra ao anao. Zay ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy zay nataonao an'Andriamanitra hoe za Andriamanitra nanao tempolo ngeza be tahaka nataon'ny Egypte. Zany io. Fa izao zay nataon'Andriamanitra ao anao. Tianao izy, ary mbola tianao hatramin'izao ora sy fotoana izao, de tianao mandrakariva izy, tianao zava-mahagaga, tianao zavatra ao anao izy de zao matoky. Aza isan'izay mora kivy fa Andriamanitra de tianao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fitiavanao. Misaotra anao fa mamerina mamboraka fitiavana aminay mandrakariva ianao. Zay iavahanao amin'ny Andriamanitra zao tontolo zao. Ny Andriamanitra zao tontolo zao mitaky, mivoy fahakalana. Andriamanitra tsy mamindra fo, fa ianao Andriamanitra mamindra fo, mandefitra tianay ary miteny aminay mandrakariva, mananatra anay, mitaridalana anay, manorevitra anay, mampivelatra anay, maneho zay mahaizahay anay. Mivavaka azy zay tompo, ampahirezy hoe mba ho tianao Andriamanitra, mihoatra noho ny zavatra rehetra. Mba ho tianay ny didinao, ho tianay ny fanarahananao, ho tianay ny asa ampanaovinao anay, ho tianay ny mifaly amin'ny fiainana isan'andro. Jereo ny tokantrano tsirairay, jereo ny isam-batan'olona tompo, amin'izao volana efa misasaka sahady amin'ny volana voalohany amin'ny taona zao. Mizakazaka ny fotoana. Ao anatin'izany hazakazaka ny fotoana zany no tianao hamerenana anay mandrakariva ao anatin'ny fahatokiana ny fitiavanao. De mametraka ny fiainanay ambany fitaina ohatran'izay tompo, mamelany erokay zay mety ho fitavosavizanay amin'ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay na amin'ny fifandraisanay aminao, fa mety eza tompo malala mpahafokatra ny asanay ho voninahitra ao. Misaotra Jesoa tompo ny amin'ny fitiavanao, avaozy isan'andro koa ny fitiavanay ianao. Amen.